Tamin'ny alalan'ny fitaovam-pivavahana no anokafana ny fankalazana ny 20 taona ny sampana fibimaha-piava iarivo avaradrano izay nototosaina ny alahady 20 Jolay 2020 sy 2020 ka tetsy amin'ny fiangonana loterana malagasy fitandremana Ebenezera Sabotsina Mehana no nanatotosana izany. Ny teny filamatra moa dia ny hoe fantatra fa izay rehetra nataon'Andriamanitra dia haritra mandrakizay. Toroteny toko 7:7 tapany A. Nitarika ny fotoana tamin'izany ny pastora Rasolofindraibe Emilson Eric, pastora FLM Ebenezera Sabotsina Mehana sy ny pastora Andria Fenoasy David pitandrina avy amin'ny FJKM Akorombe Kristy Fahazavana. Fankalazana ny 20 taona inona moa zany? Ao ny fikambana malagasy ka ny sampana fibima-pikabary iarivo avaradrano mankalaza ny 20 taona. Dia nitravitra ny tenin'ity pikabary mahay amin'ny taratasy fanasana hoe hoizy maty. Baika ny voavavika dia nirengady maranitra. Voninkazo ny betitimika dia noho ny fofony manitra. Ny firenena no mandroso dia noho ny vitriky ny ambanilanitra. Fa ny fikamarana ny toy izao dia noho ny fitahiran'Andriamanitra. Isan'ireo olo-manakaja tonga nanotrona izany nisy olombava-bahoaka vao afidy tao Avaradrano, avitrainy Andriamoza izay filoha amboninaitry ny sampana mpiava rahateo. Teto Avaradrano niangona ny Andohany ity tantarany merina ity. Dia zadino fa misy vohatra maromaro ihany koa ato ary ny ankabeazan'ny vohatra 12 mandrafitra ny faritra Analamanga dia ny 4 amin'izany ny 5 amin'izany dia atao anatin'ny faritra ny distrikana Avaradrano ka dia mino fa manana anjara toerana isika ato Avaradrano ary dia mahatsapa ry zareo amin'ny foibe ny fikambana ny pikabary malagasy maneran-tany fa manana anjara toerana ny pikabary iarivo Avaradrano ka dia andao dia raintsika ry zareo atao amin'ny pikabary iarivo Avaradrano. Tsola kabary ana dia kabary ary natao fa zavana ianareo nefa misy zavatra ihany koa tena tokony zaraina amintsika amin'ny andraikitra izay antsoroana. Ny tsolom-bava-bahoaka dia manana didy tsy andraikitra satria komine 9 fokotany 5 ary raha ponina andresahana eninalina sy 9 hetsy nisan'ny ponina atao anatin'ny distrikana Avaradrano. 2 lahy izahay nitondra ny hevitrareo sy ny teninareo eo anivony na teny meram-pirenena ary nisy fivoriana manokana na session spéciale izay nataona nandritra ny efatrano izay nanamarihana ny namaritana ihany koa ny rafitra fisikany anatiny feny anteny mera ary izany dia anisan'ny anaovana talotra aminareo tonga tsy atopitra ny onanareo satria izany ny zavatra tsy nisy izany famizarana izany tsy vita ihany koa dia ararotina satria ianareo nampandany sady ny fidy ihany koa. Maro ihany koa ireo olo-manakaja tonga nanotrona ity fotoana ity. Isan'izany ny ben'ny tanàna ny Sabotsina Mehana mpisolo toerana Heriny Aina Gabin Rakotoarisoa. Izy rahateo dia mpikambana ao anatin'ny sampana mpiava ary tamin'ity fotoana ity no nanatanterahana ny fitsalorana lamba fipimana ho azy sy ireo mpikambana araikitra. Ny lohalin-tanina Analamanga no nanatanteraka ny fanolorana lamba fipimana. Nanatrika teo ihany koa ny solo-tenan'ny filohan'ny fipimana maneran-tany, ny birao faobe sy ny birao paritany, ny filohammpanorona ny sampana fipimam-piava mivady sy ny filoha teo aloha. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nitantarana ny vakivakim-piainan'ny nolalovan'ny sampana fipimam-piava. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Tompo lasy tompo vavy ny vakivakim-piainana sampana fipimam-piava Avaradrano. Miorina tamin'ny teto amin'ny distrikana Avaradrano ny fikambanana antsoina hoe pikabary iarivo Avaradrano izay no afehezina hoe mpiava. Manana ny teny filamatra hoe hanandratra sy hanome hasina ny fomba sy ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Anisan'ny sampana zokiny indrindra atao amin'ny fikambanana pikabary malagasy na ny fimpimana. Niorina tamin'ny taona 2026 ary nitondra ny anarana hoe Avaradrano kabary.
Andriamatora kotoarivony Samuel no nitantana sy nandrindra azy tamin'izany. Ny ato tamin'ny andraiky nisy tamin'ny taona 13 ny vanim-potoana na filohan'ny fimpima an'Andriamatoa Erso Andriniana Rakototsony. Tao reny fifampiantsoana dia tapaka fa Andriamatoa Andriantenaina Rado Arena no hitondra sy hitantana indray ny sampana. Tamin'ny alalan'ny fampianarana no nentina namerenana sy nananganana indray ny sampana araka ny dinika izay niarana tamin'ny foibe fimpima. Ny sampana nanomboka teo ny lalana avaratra amin'ny kabary ary velona avaratra amin'ny kabary nijoro ho sampana amin'ny endriny vaovao ny vaninandro ny 1 septambra taona 2012 ny sampana fimpima pikabary iariva ho fanatrano na ny sampana fimpima mpiava izany. Io no anarana ny salorana ary nanomboka teo dia mandrakatremotreny. Tokana tamin'ny tany am-piandohana saingy efa maro ireo antsana mandrafitra ny sampana fimpima mpiava ankehitriny. Itao ny sampana fimpima Sabotsynamea, ny rantsana fimpima Talatany Voronondry, ny rantsana fimpima Ambohimangakely, ny rantsana fimpima Andrinombe Andrianarefo, ny rantsana fimpima FJKM Ambatobe, ny rantsana fimpima lycée privé Falimandroso Ilafy, rantsana fimpima Analamahintsy, ny rantsana fimpima Ambohitrarava, ny rantsana fimpima Soavinimierina, ny rantsana fimpima Ambohipionana, ny rantsana fimpima Ambanidimy Maranazy. Ny sampana fimpima Imeritsiatosika ny kabary miaro ny kolontsaina na ikalmana izay natokanina tamin'ny taona 2012 dia rantsana sahana fimpima mpiava fahiny ary efa maly amin'ny tena ankehitriny. Telo mirahalahy ireo nitondra sy nitantana sampana fimpima mpiava nandritran'izay roapolo taona niorenan'izay. Ao Andriamatoa Andriantenaina Rado Arena ny taona 2012 ka hatramin'ny taona 2012 no sady filoha nanorina ny fikambanandra. Andriamatoa Ratsimbazafi Norohasina Hazy ny taona 2012 ka hatramin'ny 2012. Ankehitriny Arson Olivier Boniface Andriamatoa filoha io nanomboka tamin'ny taona 2012 ka mandraka ankehitriny filoha am-perinasa. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa miara miombona mivavaka amintsika eto izy telo mirahalahy ireo. Anisany mampiavaka ny sampana fimpima mpiava ny fiaraha-miasa matotra amin'ny rafim-panjakana ifotony, ny Fokotany, ny commune, ny district Antananarivo Avaratrano. Asongadina anatin'izany ny fiaraha-miasa mahatra misy eo amin'ny Andriamatoa Andriamosa Avitraina mivady solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrikana Avaratrano no sady filomboinahitra ny sampana fimpima mpiava. Eo ihany koa ny fiara-misalahy amin'ireo rafim-panabeazana sy fampandrosoana sambihafa, ny sekoly, ny fiangonana, ny fikambanana ary ny orinasa maro. Asa fa tsy kabary no fitenenana mahazatra fa ny Avaratrano kosa dia ny fiaraha-miasa matotra mba hitondrana ho an'ny fampandrosoana ny vohitra sy ny tanàna ary ny fanabeazana ny sambatan'olona. Izany no natao dia hampiroboroboana ny talenta sy ho tandro hasin'ny rivo sy ny kolontsaina malagasy. Mankasitraka tompolahy, mankasitraka tompofavy. Izany no anisan'ny tantara sy ny vakivakim-piainan'ny sampana mpiava tao anatin'izay 20 taona izay. Eto anefa dia mamela ianareo anararaotra kely izao fotoana izao. Nampiavaka sy nirehirehana manokana dia ny nampianaran'ny mpiava ny kabary manaim-poana ho an'ny mpiarabelona sy ny vahoaka nandritran'izay taona 20 nitiavina izay. Angadina nanana sy vinahitana izany dia ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka Madagasikara mivady izay efa be ny tanànan'ny commune Sabotsynamea nandritra ny 17 taona. Ianao dia teo foana
ary nanolo-tanana anay mandraka izao ary dia tena nitaiza sy nahabean'ny fikambanana ka sarotra ho adinoana aza manay ianao fa rakitahiry ao anatinay mpiava ireny tompoko. Eo ihany koa ianao andriamatofilohan'ny sampana izay tsy nitandro sasarana tsy nitaraitana mepaka ka natoy izao ny fikambanana. Nandritra izany dia nisy ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny mpiava izay nisaorana ireo rehetra ny fanometanana na antotosana ity lanona mpanokafana ity. Azafanditoko ny fanaony matanjaka ny rodorotom-pamindra fanaony mahery fa ny milantolanto fitenenana kosa dia tena fanaony manam-panahy ka dia ilantolanto fitenenana ny tenako ankehitriny raha manoloana anareo eto. Raha ny tanana ilany ny tanana vitiko tsy maharay safa ny tanana vanana tsy maharay kifafa fa tsy maintsy mitambatra ireo raha tiana avadika bainga ka dia tsy aditiko izao samyrely izy ity fa aditiko izao sy ianao ka dia mangataka mpitiavana anireo vovona tsambana rehetrany mba hiantrana mba hitsangana etya anoloana sady filompanolona ihany koa dia manatreto amatovadiny sy andriamatoa filoha ny tantana sampana tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2025 ianareo mpikambana rehetra eto anivony fikambanana ny mpikambany malagasy plasy tompoko vavy faly aneo ary tena faly tretrika aneo ary tena tretrika sambatra aneo ary tena mahatsiaro sambatra satria noho ny fitiava noho ny fahasoavana noho ny famirampona dia tanteraka izao fotoana izao na dia fa fotoana lomokely aza namirinay nakafanonona ny tanterana izao fankafana izao indro kehitriny tanteraka tokoa izao fotoana mamy izao ka dia manolotra ny azafady ary ny fanomezan-dala zany ho tenin-dava manitsana mito ho zava-kanto mananjary midiny filaritry mampotro atsika rehetrarehetra isika zao tokoa ny milofary sakelikekoa mibabitately anaovatomamy kosy ka dia izay anjerana dia ho mamy avokoa. Izay no tantaran'ny fikambanana raha ny sampana fitimam-piavana no nasiana resaka eto. Roapolo taona ny ainana ny mangy, roapolo taona ny ainana mangidy ary tao anatin'ny roapolo taona ny ainana tao anatin'ny ranomasina satria nandalo sedra ary indrindrandrindra nandalo vanim-potoana maro samihafa ny fikambanana kanefa ankehitriny dia avelona mitsangana ary indrindrandrindra tojo fitahina sy famonjena mandrakariva tsy efa naireny zany tsy vita naireny na mampifarizanana rehetrarehetra zany fa dia teo ianareo na nolotanana teo ianareo na ame izay rehetra atao hoe vokapovo ho anay rehetrarehetra aza manano fa tsy nitelina vao manatinakora izay fa telina famitenantelina ny vao manaty ka tsy hamatakariva ny fitiavana asehoana izay no fotoana lasa indrotsika efakehitriny hitsangana hiatrika androapolo taona ho diavina indray misy fatanareo izay tao anatin'izany roapolo taona zany dia afaka nampiasana reny sekolim-panjakana manam-pony reny izay zay tena isaorana no matosomba mamboaka Madagasikara isaorana mareo vady isaorana nomena kasapisaname isaorana ireo nomena rehetra manafitra navaradrano fa afaka natateraka ny fampianarana izay ary tena niarany salatanay nareo ary tsy foana misy vanonarina vanim-potoana anankiray ka tsy notrononareo izay fa dia teo foana ianareo ankehitriny dia ndreo ianareo tiazaka tonga maro eto ankehitriny isaorana ny fiangonana nampetrano satria tena zava-dehibe ho anay ny androniovo ary misaotra manokana ny mpitandrina izay mpitandrina mpitarika sy nypoliteny teto ankehitriny fa tena vorainay niafatra izany tokoa atao hoe tsy tongatonga ho azy ireny zavatra rehetra nambara iry isaorana manokana ianareo tompopiry izay tonga tena hoe manome voninahitra nay raha ny fampanasana izay indreo ianareo fanamahany antso ary indrindrandrindra vonona ianareo anome mitanentanareo mba hoentsika hiderana an'Andriamanitra izay rehefa roapolo
fa eto zany zay miatrika indray ny faharoapolo manaraka isaoana teo amin'ny fipimafolobe zay tany andramatofolo fipima maneran-tany isaoranay ianareo tenera folobe zay tazanay mareo akehitriny isaoranay ianareo tokony andakitra isanambaratonany teo amin'ny tokony fikambanana pikambary malagasy fa ianareo eo dia nanatantara tsy azo fafana atao anatin'ny vony fikambanana noho izany dia hiatrika izay ijoro zay iroapolo taona ho avy manana zay vina ary vina goavana dia goavana ihany koa dia nianangananay ivitoerana eto avaratrano ka dia mitodika manokana amin'izay andria matobe ny tanàna andria matobe ny tanàna teo aloha izay fito amby folo taona nabe ny tanànanao ankehitriny anao io fa tonga sombam-bahoaka Madagasikara reharehanay ny fanananao miarabanao zay amaniry mitrizana fiaragnasy mitodika aminao reto masonay rehetrarehetra reto mba manataka ny samparapiana rehetrarehetra ny toerana mba hijoro reo izay dia mitodika aminao manokana tena tsy avy sasamreny lay ivitoerana fa tena avy saosianao tsy avitra rehetrarehetra fa ndeha ataontsika hoe ho avitsika mangataka zay tena mahitsy be zay andao tena manao hoe andao hoe ampio izany anatanteraka izany ivitoerana anatanteraka izany fototrafotasy hoavana dia hoavana izany izay mba hotandrendiny fandrosoana eto amin'ity nosy malalatsika ity maro ny tena zavatra antony fisian'ny ivitoerana dia voalohany ny fanamarena toerananay ny faharoa hoentinay afananay manabe ireo vahoaka malagasy izay sahananareo ary indrindrandrindra entinay ampolobobona ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nandraomen'Andriamanitra anay mety ho sarotra ny resaka tany mety ho sarotra ny resaka fananganana mety ho sarotra ny resaka fanohanana isan-karazana kanefa fantatray fa dia tena olona efa be fitiavana ianareo hatramin'izay ka dia tena mahafantatra tsara mety asoa anyreto zanakareo ary indrindrandrindra masoa any fikambanana ka dia manotodika aminareo mivady izay todika manokana ihany koa aminao Andriamanitra tobe ny tanàna mpisotoerana mba mianay izay rehetra mamy ao anatinareo ahafahanay anatanteraka izany fitoerana izany ny fanelinay eto tsika androany afaka fotoana fotsika hiady fototra amin'ny famaranana ny faharoapolo taona manokana ny trano izay fitoerana avaratrano isika rehetrarehetra afaka mahasotoerana ihany tokoa rehetrarehetra dia mitodika aminareo tapaka sy namana ianareo tompona andraikitry ny orinasa rehetra ianareo mpiaradia aminay hatramin'izay mba hanotanana miara-mandray sotoka miara-mamindra ary tena fo miara-mitebo ahafahanay anatanteraka izany atao hoe fototrafitrasa goavana dia goavana izay hoy izay manao hoe fantatray fantatro fa tena manana fitiavana lavitra ianareo ho amin'ny fikambanana ka dia mino izay fa dia ataona totohitra mpangaraka raha pitso ianareo mbola vonina ny anatovana sy anatevana ary fantatray fa dia manao tahaka ny akoho tsy manao tahaka ny akoho bokoka na manao tahaka ny akoho bokoka hoe tsara totohizana anakoroa androany hitsindrovantsika ny ampitso ka dia mino izay Andriamanitra sombam-bahoaka mivady fa hitodika aminao izany androany fa dia hotanterahanao ny etaetanay ary anotananay hatramin'ny farany ianao andeha metsika mampiainana sombam-bahoaka fa hovahina tsika tatotiny noho ny afanapobe loatra moa dia tsy miteaka atao bebonana fa mifafantanana tena to andeha ataontsika mifafantanana bogezany zavatra zany ho mariky ny fakasitranana atsika rehetrarehetra ety ampamarana dia tsy haika mitsanotra fisaorana ho anareo vovonana reo mpikambana mety anivony sampana izay adidiko satria nareo mandrakariva ianareo ary ampiseho fa iray antsika isaorana ianareo mpanarabe isaorana ianareo rahalahy izay foteo otrombady akehitriny
manome hasina sy manome voninahitra ary indrindraindrindra miavana salaminay nandritry ny taona maro dia ndreo ianareo mbola tazana eto ankehitriny ary mbola tazana foana dia hiara-pahaly tokoa isika rehetrarehetra. Indrisy minakavina dia malalaka aza amin'ny arabe Antananarivo tsy azo ifanaparana na dia malalaka aza ny teny Tinambara misy fetanay satria ny totokoa misy sesiny ny lamba misy sisiny fa ny teny kosa dia misy fetrany ihany ka dia hoy izay manao hoe oelavelona ny fikambanam-pikambana malagasy, oelavelona ny sampana fikamam-pikambana ny avaratrano, oelavelona ny teny malagasy, oelavelona ny Madagasikara. Makasitraka andrina tompolahy mirara sosany tsara indrindra tompoko vavy. Marina fa tokom-pihira miisa 3 no nandray anjara nandritra ity fotoana ity.